voana tanaty efitrano fivoriana endrika demokrasia hoy ny mpanolotsaina TIM. Commission mixte paritaire tsy mitovy hevitra sahady ro mpikambana. Fanakatonana ny triple E Toamasina takin'ny RMDM Toamasina no anokafana azy tsy misy atakandro. Alatsinainy 1 Aogositra 2024 mamarana ity volana ity tsy dia ny fampalalam-baovao ny MBS ny tokantananao tsirairay avy indray tompokilasy tongovavy anamafisana ny arahaba mba hampirarintsoa indray ary dia anasananao ampitiavana ampanajana ihany koa hitoetra hiaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitatitra mahakasika ny coronavirus tao anatin'ny 420 ora indray no hoentiny injava-ndrema efa sy andry rakoto malala aminao. Marary iray no namony ainy androany avy any amin'ny faritry Diana. Tafakatra 20 zany zao nisan'ireo namony ainy teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 20 androany Alatsinainy 3 Aogositra 2024. Ny 10 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa, 2 avy any Mahatratra-Ambony, 1 avy any Sofia ary ny 2 ambiny avy any Sava. Tafakatra 13 sy 707 sy ray alina araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ny valanaretana teto Madagasikara. Ny 9 sy 700 amin'ireo no mbola manaraka FITSABOANA. Ny ampy 30 kosa ireo sitrana ka tafakatra 2 sy 703 sy ray alina nisan'izy ireo. 17 sy 707 sy 5 alina ny fitaliana vitan'ny PCR nanomboka ny volana Martsa, raha toka 4 sy 700 sy 5 kosa ny vitan'ny Jeune Expert. Antotanisa avy amin'ny CCO hatrany. Marambahiny ny fampalalam-baovao ny MBS ao anatin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao zao rehefa aveo avy any amin'ny anteny merando olona eny. Hoentsika manohy ny fotoana dia ny vahiny teto ny fandarana dinika eto anivon'ny MBS androany nosolotena n'ireo mpanolotsaina tiako Madagasikara ny tora fanazavana ny amin'ny raharamafany ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao izy ireo. Fanadidiny injava-ndrema efa sary ny andry rakoto malala. Nahaberesaka ary navadika ho tsy fahazakana demokrasia ny fihetsika nataon'ny mpanolotsaina TIM ny faran'ny herinandro lasa teo. Izy ireo izay nivoaka ny hevitra amin'ny fivorian'ny lapan'ny tanàna rehefa nanova ny fitsipy-dalao tsy ny fampirana indray ny ben'ny tanàna sy ny ekipany. Manana ny antony manokana ireo olomba vidy TIM ireto. Nivoaka ny mpanolotsaina tiako Madagasikara satria nisy moa ny mpanolotsaina anankiray tao amin'ny RK angataka ny hoe anaovana latsabato miafina. Nandritra ny taona maromaro zay dia tsy niatra le andiny fasivy amin'ny 20 amin'ny lalàna 2014-020 tamin'ny 27 septembre 2014. Kanefa moa nangataka zareo afa tamin'ity taona ity vao miatra indray zany na fa nangataka izy dia nanapa-kevitra ny mpanolotsaina tiako Madagasikara fa hivoaka satria iverina fa tokony ao anatin'ny mangarahara, anatin'ny apabe maso, tsangatanana apabe maso Ankariary zany no tokony andraisana fanapa-kevitra eo anivon'ny filakevitra tonga amin'ireny androm-panjakana samihafa izay manapa-kevitra ny organe délibérant satria tokony mendrika ny mpanolotsaina indrindra zany mpanolotsaina voany na ny anivon'ny ankalalana Ankariary apabe maso fa tsy misy akanafina izay mety fonofony zavatra hafa zany latsabato miafina. Arahantsika aorian'ny fampalalam-baovao anatin'ny fandarana dinika ny andinidininy ny fahazavana iny. Tonga teny amin'ny prefektoran'ny polisy teny Tsimbazaza androany ny avy anivon'ny mpanolotsaina tiako Madagasikara ihany nanontany mikasika ny valin'ny taratasy izay fangataham-panazavana napetraka izy ireo. Jessica Miray nitatotra ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Ity ny taratasy nalefan'ireo mpanolotsaina ny TIM tamin'ny prefen'ny polisy ny datin'ny 14 ny volana Aogositra teo. Mangataka fanazavana mikasika ny fanapahana raisin'ny ben'ny tanàna. Isan'izany ny bailon fiteotika ny MBS, ny fandrodanana tseny eo amin'ny esplanade Analakely. Naka ny valin'ity fangatahana ity izy ireo androany. Tsy teto an-toerana aloha ny prefen'ny polisy fa ny sekretera no nandray ny mpanolotsaina. Nilaza araka izany ity sekreterany fa tsy nisy adresy teo amin'ny taratasy ka tsy afaka namaly izany an-taratasy ny prefe. Fa efa nataony tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny valiteniny. Ka io zavatra io zany tsotra be ny tokony valiny io tokony nametraka valiny ara-taratasy Andriamatoa prefet polisy nefany tonga eto zay tsy misy valiny fa valiny ara-bava fotsiny hoe efa nanao conférence de presse izy midika zany tsy firarahina ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo
le izy satria ohatrany amaivanina tanteraka zany le mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ka izahay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo avy amin'ny tiako Madagasikara dia tsy anaiky fa tsy maintsy mbola andeha lavilavitra kokoa noho izao izahay. Mbola eo amin'izay raharaha ifanandrinan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpandraharaha izay ihany dia naneho ny heviny ihany koa androany momba ny fanapahan-kevitry ny ben'ny tanàna ny mpahay lalàna iray teny Ambato mitsangana teny fandrindra tsara ny Mathieu Princy. Raharaha MBS raharaha Alma isan'ireo raharaha izay mitana ny sain'ny mpanara-baovao ireo amin'izao fotoana maneho ny didi-jadona sy ny fanapara-pahefana izay ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny mpandraharaha malagasy. Fifanarahany eo amin'ny olondroa ny bay amfiteotika ka tsy azo raisina samy rery ny fandravana azy. Io tany io zany ndraindray dia efa an'ilay orinasa ilay tany dia manorina trano eo izy dia tsy manofa-tsoa izy amin'ilay fotoana izay. Misy kosa nefany tahaka ny MBS izay resantsika amin'ny fotoana izao sy le raisika koa zalahy ilay tetsy amin'ny esplanade ireo tahaka izay efa niteneniko hatramin'izay dia misy contrat izy io zay anofana n'ilay tany ka ny contrat na tiana na tsy tiana rehefa ifanarahana izy rehefa natao sonio tsy maintsy io no arahana fa tsy misy hoe akory hoe za be sandry za be mokondoa za zanakirana za manapahefana za mpanakarena ka azoko atao zay tiako atao hoe foanako na ataoko an'izao tsy azo atao zany fa tsy maintsy ifanarahana ny fanovana ny contrat amin'izay fotoana izay raha misy tokony hovany fa raha ohatra kosa tena foanana io tsy manana fahefana ny anankiray izay ny anao sonita tamin'io hoe dia foanako zareo zavatra io ilay anankiray nefa tsy manaiky akory farafaratsiny tsy maintsy mandaly fitsarana aloha hoe inona ao anatin'ilay contrat no tsy tanteraka na tsy nataon'ilay anankiray dia izay ianao mangataka ny fitsarana ka noho izany ny commune na io Tokovy na io Tokovato eny na dia hoe raha hoe ny préfet laza hoe za dia manome marina ny commune fangany préfet mpitsara ny contrat le contrat de bail commercial dia tsy azo atao mihitsy fiteotika mantsy zany dia miampy hoe bail hoe commercial zavatra vao mainka izy histoire be miady amin'io mananala olona fatany amin'izany fa okitsy fa izay rehetrarehetra mpanitsakitsaka lalàna tahaka an'izao mbola vohitsakitsaka ny erina azy fa tandremo sao dia manantena fa eo mandrakizay ianao fa misy fetrany ny fahefana sy ny etraketraka atao amin'olona raha mpanitsakitsaka ianao mbola verika any hoe tsy maintsy vohitsakitsaka ary hitsakitsahan'olona tena vohitsaka tsaratsara kokoa no sasany arenao orinao fa tandremo tsara. Fa manoloana ny fanakatonana ny orinasa AAA ao Toamasina dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany an-toerana tamin'ny farany herinandro teo. Germain Menjanary sy Manorandre Malala no mitatitra ny vaovao. Mpiasa manodidina ny 720 no very asa indray ao Toamasina no ny fikatonan'ny orinasa AAA. Ankoatr'ireo ny mpivarotra ny vokatra izay ahodiny ity orinasa ity ao an-toerana. Malahelo tena malahelo tsy zahay mpiasa rery any malahatra mivady amazanakanay malahelo nefa raha mety izay mpianatra avy eo dododo na hitosa vola amin'olona tsy azo satria tegna agnarana foana miasa nefa le orinasanay misedra olana amin'ny resaka sosial. Talanjona mitena satria inona ny atiny ao ny famelomana ny zanaka mambady zany amin'ny orinasa io tia nefa ny andro faravolana ny orinasa nakatona nefa dia sita zay io rambasina amin'ny tokantrano sy raharay amin'reto namanay mpiara-miasa reto. Maro ireo entana mora simba zay mbola tavela sy voahidy ao anatiny ao. Vao fotoana fohy monja zay ngamba ny sikafa ilay dia tonga indray izao fanakatonana izao. Sarotra ny fiainana, sarotra ny fitadiavana asa ankehitriny kanefa ny atodro an'izao olana mitranga izao indray zahay. Famonoana vahoaka ny fihetsika ataon'ny fanjakana izao. Iarahan'ny rehetra mahita mantsy ny krizy izay misy eto amin'ny firenena. Tsy hijery ma AAA zay fa mijery ma orinasa mamelona tokantrano maro eto an-tampon-tanàna Toamasina. Dia manamelika zay ary azo atao ane fanaraka sy mieselone ny fandoavana zany raha zany marina tokoa fa tsy misy zany hoe tonga dia akatona zany. Sokafo io orinasa io ary dia ataovy zay ifanarahana
mba tsy hisy an'lay fanenenana any oriny fa izahay dia manoro hevitra anareo fanjakana tsy misy zavatra tsy azo fampirarahana aleo fampiraraha toy izay manakatona amin'ny endriny tahakany ataonareo zao fa samy malagasy tsika ary tokony ijery ny mamalagasy ny firaisakinany gasy zay ary ny fivelomany tsirairay. Raha ny fantatra dia nanomboka ny izo mateo no efa nametraka ny taratasy takin'ny fanjakana ireo tompon'andraikitry ny AAA. Nahagaga ny maro ny faneho-kevitra ny tompon'andraikitra anivon'ny Bianco momba ny resaka écran place ny ministra ary izay mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa mikasika an'izay vaovao izay hatramin'izao. Naneho ny heviny momba izay indrindra androany ny filohan'ny RMDM diaspora atao anatin'ny tambazotra tserasera ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Andrakotomalala tato Bavaony Njava Andriamaefa. Maro ny endrika kolokolo niseho nataona tompon'andraiky mpanjakana nandritra izay nisehany amena ara-pahasalamana izay. Tsy hita mazava nefa ny fandraisana andraikitra ireo sampana miady amin'izany ankehitriny. Milaza fitoniana komaninina no idina ny alma ny 3 ny MBS mila fitoniana komaninina idina koa ny pavillon eo Analakely mila fitoniana dia maninona no ndroasina ny ravana le trano eo amin'ny Soarano fa sa rehefa anenjika anareo mpitondra ao dia mila fitoniana eo Madagasikara. Zay nataoko hoe excuse ny anao Andriamatoa DG ny Bianco fa rehefa tsy hainao ny asanao melato koa ianao fa manimba zavatra. Zay ny ady mafy mihitsy mba hiadina amin'ny corruption, mba tena hiady amin'ny corruption zany Bianco zany. Ary samba ny teo amin'ny fiainan'ny histoire mba nisy gros poisson anankiray mais pas la seule. Teto Madagasikara mba voasambotra ianao indray animba zavatra fa nga heverinao fa raisiraisina fotsiny andaminy teo amin'ny Bianco io. Mikasika ilay raharaha fitifirana gadra tany farafangana kosa indray maro no efa nitondra tsikera sy nitaky fanadihadiana saingy hatramin'izao dia mbola tsy nisy antony mazava ny nitifirana azy ireo. Efa tafakatra 3 ankehitriny no fantatra fa namony ainy. Ao anatin'ny fitondran'ny barotsika, ao anatin'ny fitondran'ny didiny be sandritsika dia izao ny zava-misy. Zava-misy nanameloka ny Amnesty International, nanameloka ihany koa ny Haut Commissariat de Droits de l'Homme ny famonoan'ireo gadra 2 ireo satria ireo olona dia voafonja tsy fantatritsika na inona ny antony fa na inona ny antony na mitsoka rano dia tsy tokony condamné à mort avec exécution sommaire fa na condamné à mort ary ny antsika tsy manao condamnation mortsony ny Madagasikara fa perpétuité ny misy ary anisan'ireo condamné à mort taloha dia mivadika perpète ny saziny koa maninona ireo olona ireo no tofirina ireo voafonja ireo na mineur na condamné na majeur na mbola détenu mananjo ihany ireo amin'ny maha olombelona. Ny anahy zany ny tsekeko anatin'le izy dia izao misy fanadihadiana tokony atao faransa aingana mikasika an'io fonjavaky io. Naoraka tamin'ny tambazotra tato ato ny resaka fikitihana lalam-pandrenana izay kasain'ny fanjakana atao. Mipetraka ankehitriny ny fanontaniana hoe azo atao ve ny manova ny lalam-pandrenana sa tsy azo atao. Nilaza ny heviny teny anosy mahakasika izay indrindra androany pahay lalàna fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tany tan-dalàna Madagasikara tsy maintsy tandrovana toy ny anak'Andriamaso ny fanajana ny lalam-pandrenana. Misy teboka tsy azo kitihana ao anatin'ny lalam-pandrenana ary isan'izany ny tsy fahafahan'ny filoham-pirenena manitatra ny mandany na ny fotoam-piasany. Raha ohatra ka hikitika ny lalam-panorenana izy misy teboka 5 tsy azo kitihina mihitsy. Ny maha repiblika ny firenena, ny fisarahan'ny fahefana na séparation des pouvoirs, ny maha raitsy mivaky ny firenena, ny fizakan-tenany vondroboko tsinjara-pahefana ary ny feptom-piasana ny président de la république ny mandat zany. Iny zany dia raha vao mamaky ny lalam-panorenana dia afaka hiahy zay mamarahy ny fanjakana hilaza fa hanova mandat izy. Zay zany nanisany
roa milatsaky izy anatin'ny 5 taona na ny faharetany. De igny zany tsisy zavatra mampiahiahy ny olona raha mikasika ny manday iny efa voalazan'ny lalam-panorenana zay ary mino afa anatin'ny hoe fanjakana tandalana tsy hirisika hiditra am'izany ny fanjakana. Ary fantany fa raha ohatra io zavatra efa misoratra mivandravandranao lalam-panorenana io no mbola hidinganiny fa fantany miandry azy any amin'ny empêchement tsy hiditra am'izany izy ary hitako fa tsy mety tsy olo haram-pahamehana loatra angambany fahitako azy après zao sy toep ino covid-19. Araky ny efa natsitika tany amin'ny fiandohany zao fa fotoanan'ny fampalalam-baovao zao dia manambahiny ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takariva ity dia tsisy zany fa ny loholon'ny Madagasikara Faberger Mamtina Gabriel. Mirabanao Andriamato sénateur tonga soeto amin'ny plateau ny MBS. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana za manaraka ny vaovao zao ary miarahaba koa ny namana zay mandray eto amin'ny sapam-baovao ny MBS. Araky ny zava-misy moa zany amin'izao fotoana izao dia nisy ny fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana izay nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana teo anivon'ireo parlemanta rotonta mahakasika ny resaka commission mixte paritaire. Araky indrindra Andriamato loholon'ny Madagasikara dia hoe inona zany ny tena anton'le fampiatsoana, inona ny anton'ity commission ity? Ny commission mixte paritaire moa zany dia anatiny fiantsona zay nataony gouvernement amin'ny fotoana zao ny antenimera rotota mba andinika sy hitady vahaolana na hahita rizatenin-dalàna izay hoentina hitondrana ny lalàna izay napisy olana fomba fijery sy mitovy teo amin'ny antenimera rotota. Ka manoloana an'izany no nahatonga anay nivory tsy ara-potoana tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ity izay nanomboka tamin'ny zoma teo moa zany no nivory voalohany izahay ary fivoriana faharoa no natao androany. Izay no tena fiantsona momba n'le hoe commission mixte paritaire. Tamin'ny fivoriana zay ny tanterahana teny Anosy moa zany dia nisy ny tsy fahatomombanana ataontsika hoe nisy ny tsy nahitana ny marimaritra iraisana atao anatin'izay fionana izay nivoaka ny efitrano ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voavita amin'ny RK-sy ny tsy miankina. Inona ny anton'izay, inona ny zava-nisy Andriamato olona? Tiako ny manamarika fa efa nisy fivoriana voalohany izay ny rahanay teny amin'ny Assemblée nationale. Fivoriana voalohany izay nametrahana ny rafitra hitantanana an'io commission io. Dia tsara ny manamarika amin'izany fa tapaka tamin'izany nisy co-président satria tsy maintsy mametraka ny rafitra hitantana an'le fivoriana dia misy co-président anankiroa, ray avy amin'ny lolo Madagasikara ary ray avy amin'ny Assemblée nationale, avy amin'ny député zany. Dia ohatran'izay ihany koa ny rapporteur anankiroa reo. Dia fa nisy volavolan-kevitra maromaro no tapahana ny raha nanantinika hoentina manatanteraka sy manapa-kevitra manoloana an'le commission. Tapaka tamin'izany ary nisy PV manoloana an'izany zavatra maromaro no tapaka tao, ny fomba hitondrana ny fivoriana, ny fomba atao rehefa handray fanapa-kevitra ary ny fanohizana ny fivoriana. Dia tapaka tamin'izany moa zany fa rehefa any amin'ny Sénat, amin'ny Assemblée nationale dia ny président ny Assemblée nationale mitarika fivoriana, rehefa taty amin'ny intermeran-doholona dia ny intermeran-doholona, ny président zay natolotra mitarika ny fivoriana. Fa ny rapport kosa, ireo rapport anankiroa reo dia rapport anankiray no avoaka. Izay zavatra ny raha nanapaka sino ny laniny be sy ny maro teo. Tiako ny manamarika fa tanatin'le PV ny raha nanapaka tamin'ny zoma hariva dia tapaka tamin'io fa amin'ny alalan'ny tsangatanana no fanapahan-kevitra atao rehefa hanapa-kevitra izay zavatra rehetra hanapahan-kevitra ao anatin'io commission mixte paritaire io. Natao ny fivoriana androany zay nitary ny filoha atao amin'ny Sénat moa zany no filohan'ny tarika, nanao ny fivoriana io zay efa napetraka teny am-piandohana raha vao nanomboka ty fivoriana ty tamin'ny zoma ariva teny amin'ny Assemblée nationale fa tsy manana fahefana andinika n'io lalàna io ity commission ity satria io lalàna io dia ratification ary efa noentina teny anivony antenimera roa totany zany nolanina teny fa kosa ny olana taminay dia misy volavolan-dalàna maromaro ao anatiny izay tsapanay fa tokony horesahana tamin'izany fotoana zany nandraisa ny filoham-pirenena voix par ordonnance tamin'ny fanomeza-pahefana azy. Izay no nahatonga anay zany
nanana fomba fijery tsy mitovy a ary fomba nanapahakevitra tsy mitovy a tamin'ny assemblée nationale. Izany no nahatonga ny gouvernement nangataka fanazavana tamin'ny HCC zany a nahatonga ny gouvernement niantso anay nametraka ny commission paritaire. Nefa ny zavatra misy efa tokony fantatry ny membre ny gouvernement izany a fa io commission mixte paritaire io a de tsy afaka nininna zay manoloana ny rijateny dalàna zay tsy afaka mandrosony zany zahay a chambre rotota satria tsy afaka manolo-kevitra hoe hapetraka hametrahana ny marimaritiration na tsy marimaritiration. Ary io débat io a efa nipetraka tany amin'ny fandiniana tamin'ny chambre rotota tamin'ny fivoriana ara-potoana ara-dalàna tamin'ny volana May lasa teo. Rehefa natao moa ny latsabato androany a ny fanapahakevitra moa zany fa tsy latsabato azafady a dia niroso tamin'izany zahay. Ny zavatra marina rehefa niditra amin'ny ady hevitra farany teo amin'ny fanapahakevitra dia nivoaka ny sasany taminay a tao membre ny commission mixte paritaire io a dia ny Erika moa zany a miaraka amin'ny indépendant fa nisy député nijanona tao a niarana nanapa-kevitra aminay amin'ny farany nanehoanay fa incompétent na hoe nona habilité io commission mixte io a tsy afaka ny nandinika nininna na nisy rijateny-dalàna na hoe nisy consensus na tsy nisy a tsisy an'izany tao fa ny fanapahakevitra nataonay tao a dia hoe non habilité na incompétent io commission io a tsy afaka niatrika n'le fandiniana akory zahay a fa nijanona hatreo zany a ny asan'le commission androany. Raha zay ary zany no ny afaran'ny fivoriana nataonareo androany monsieur le sénateur dia inona ny tsokevitra farany zany a makasika ity commission ty? Hatreto aloha zany a de tsy manakola zay zahay fa ny asanay a de ny farana tamin'izay hoe tsy manana zavatra roso zahay satria izy le voalazako teo mbola veriko foana hoe non habilité a le commission ka atao anatina PV zay zavatra zay a de miverina eny anivon'ny gouvernement andray mandeha ngamba io lalàna didy tsy volana fanitsina io la ratification io a dia hita zareo ndray no mahita hoe inona ny atao. Tiako marina fa misy ny milaza hoe tsy manana fahefana hiteny an'izany a ny parlementaire na ny assemblée rotota zany hoe non habilité io a satria lalàna no tenenina. Mialatsiny kosa fa de amafisina eto a fa mpanao lalàna tsika afaka mamaky tsara ary afaka mahitaka fa tsy voatery hoe natolotra io a de tsy afaka maneho hevitra tsika na tsy mifanandrify ara ny zavatra ho tanterahiny. Ka izay no namafisana eto fa naneho hevitra izahay a amin'ny fahalalàna izany ary nandray fanapahakevitra tamin'ny lalàny maro anisa resy lahatra fa tena non habilité tokoa ary azo lazaina hoe compétent ny commission tsy afaka nanao nininina tamin'ny fandraisana ny fanapahakevitra io. Ya dia angasitrahana lehibe anao andreo ato lohol'ny Madagasikara ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS zay ihany koa no ny rahantsika tamin'iteto fa amin'itoy ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao isika araka ny efa nampafantarina ihany koa tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia nisy ny fitsidihana nataon'ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara atao amin'ny faritany Toamasina ary ny hevitra ny tsoahana atao anatin'izany fivoriana voalohany no tanterahana tany an-toeran'izay no tanteriny Germaine Menjanary sy Mano Randemalala. Nandritra ny roa andro no ny fampidinika andatabatra boribory ny mpikatroka RMDM ao Toamasina. Voaresaka nandritra izany ny fomba fitantanan-draharaha ao amin'ny faritany Toamasina sy ny fitantanan-draha rahampirenena ankehitriny. Fa rehefa natao ny fampidinina sy ny fanarahana ary niravina tanteraka mihitsy ny miasan'ny mpiamatretra RMDM amin'ny faritany Toamasina. Izany zany dia atsotsy ela ny bureau régional zany fa ny faritany moa zany dia efa mijoro soa tsara ary tena miezaka mafy mihitsy andresy ny tsy fimetsetretra eto amin'ny firenena. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nandraisany RMDM ny fitarainana avy amin'ireo mpandraraha sy ny mponina ao an-toerana. Mpandrarahany vanille dia milaza zareo fa hoe fangorona karena fotsiny ny ataon'ny fanjakana amin'ity vanille ity. Rehefa tapitra le vanille ho an'olo tokana dia hovandry zareo le lalana rehefa avy eo. Eo koa ry zareo avy amin'ny Serita moa le Ambatovy dia nitendry zareo fa hoe
tena fandroana ankitsirano zao sady famonona olona ankitsirano zao ny zavatra natao satria mamelona tokantrano rayal ny ao amin'ny orinasa io dia nakaiza raha olona rayal reo izany mamelona azy ny fahatelo zay hitatsika iarahantsika mahita fa i triple itsy ambody soagnamo ireo ve nitondra nyity corona ty teto ry fanjakano moramora nanamafy moa ny RMDM ao Toamasina fa miaina ao anatin'ny fitaky ny mpitondra ny vahoaka ny Toamasina isan'izany Toamasina izay lazaina fa ho atao miami aloha imeheza kely mihitsy aloha eto dia tsy mbola misy an'izany miami zany miami amin'ny endriny inona ary raha tamin'ny voalohany dia hoe miami building ny eritreretina omenan'ny olona nefa na androany ara mbola tsy misy zavatra nyhetsika teto Toamasina dia nametraka amin'ny vaty fehizoro na iray santimetatra amin'izay autoroute asivo azy ara mbola tsy nisy akory ka diso fanantenana vahoaka taoriny ny fiaonana moa dia nisy ny fiaraha-miala etaeta izay natao ny bureau-ny RMDM faritany sy ny RMDM régionaly rehefa avy any Toamasina sika dia iverina eto Antananarivo renivohitra ihany androany no niverina nandray ny asa ny teo anivon'ny fitsarana teny Anosy Filaharambe no hita teny antoerana araka izao taty baovao ny Jessica Mires Mathieu Prince izao Filaharambe vao maraina toy izao ny teto amin'ny fitsarana Anosy androany anontany mikasika ny fandehan-draharaha isaky ny sampana no nahabetsaka ny olona tonga teto raha vao nahino indray ny fisokafana nisy teto ny fanomezana karapanondro ary ny fakana anarana sy ny fizarana badge ho an'ny olona tsirairay izay niditra fepetra noraisina teto ihany koa ny fakana hafanana sy ny fanasana tanana tsy nisy ny olana teto anivon'ny fitsarana ambony fa mitovy amin'ny isan'andro ihany ny ady madio no misy ny audience zany mbola tsisy prévu andeha androany fa manomboka rapitsony eto amin'ny fitsarana ambony zay vao tena misy fa noho ny tsy fisiany ady heloka koa dia lamina amin'ny ankapobeny fa ny fabetsahan'ny olona manontany service aty amin'ny birao zany no tena betsaka ireo dossier efa saika handeha mialoha sy nandritra ny fihibona no mandeha amin'izao fa ny dossier vaovao kosa dia tsy maintsy mbola miandry fiantsonina izay mbola manaraka ny fepetra rehetra toy ny teo aloha iray volana mialoha ny dadiny fitsarana no iantsona ilay olona voakasika tsy voazy aloha ny elanelana tato anatin'ny fitsarana saika nahitana fitangoronana avokoa ny sampany isam-baravarana lafim-baovao hafa dia naray fitarainana ny mpanao gazetiny MBS androany maraina manoloana indrindra ny fomba fiasan'ny chef fokontany iray eto andrenivohitra didina nanao fanadihadiana teny antoerana moa ny mpanao gazetiny MBS Asinandre Malala sy Tahiry Aina velotarainana kamaroan'ny mponina amin'ny fokotany Betongolo manoloana indrindra fomba fiasan'ny chef fokontany ao antoerana manahirana ary tsy natao an'ny kely vola ny fikarakarana taratasy raha ny ango-baovao tena toerana problème eto amin'ny fokotany Betongolo zany dia président fokotany eto Betongolo misafidy be izy amin'le fizarana an'le fanampiana vatsitsinjo tosika fameno ao koa nefa maka le carnet mbola ampandoavin'ny 3 alina vao mahazo le carnet zay vao menen'le tike misy ny fizarana an'le resaka rahetsy fizarana an'le rahetsy indray nefa mbola mandoa 200 000 FMG dia fampizarahan'le fokotany sy le mponina eto Betongolo vitsy nefa ny olona nahazo le fanampiana teto Betongolo fa zay olona tiatiny zay olona tsy tiany dia tsy omeny sarotra dia sarotra mihitsy indrindra ho an'ireo izay voafatra ao anatin'ny hoe sahirana satria raha tsy manana vola ray alina miakatra ianao zany tsy afaka mahazo taratasy na résidence fotsiny aralay le ho an'le mpianatra no examen raha vao sahirakirana dia tsy mahazo mihitsy satria mitady amin'ny voly foana izy zany aloha amin'ny zareo dia zay vao mena le taratasy dia zay zany mba mangataka ny fitondrana mahefa indrindra hoe ao amin'ny chef district efa impirina nangona soniny vahoaka fokon'olona fa vao tonga chef district dia tsy hita le izy dia mba gaga ihany zay zany mba somary mametapanotanina ihany hoe tena mandoa mpahambola ny vola fokon'olona marina ve izy any amin'ny chef district mahatonga le izy tsy afaka miala mihitsy nefa ny olona efa betsaka mihitsy tsy tia azy
ataoko hoe 90% mponina be tongolo dia efa tsy dia azy fa tsy mahasamijoro fa matahotra azy satria raha vao manao taratasy na fatapatany manangotsiny dia rahonany a torina satria fatany daholo hatrany amin'ny polisy hatrany amin'ny fitsarana. Raha nanontaniana nefa ny sefokotany izay voatontonina dia laza fa fanasokehtana sy fanaratsiana fotsiny ihany zany rehetra izany. Zara sefokotany tsy tafiditra anatin'ilay izy azo marinina izany zavatra izany. Dikan'izay a raha ohatra ka hoe ny sefokotany nanao azy ny tenako ao voalohany indrindra nataoko tao anatin'izay nahazo izay momba ny filazan'olona hoe tsy mahazo zavatra atao aminay raha tsy mandovola be voalohany indrindra vao miketsaka manareo a dia hitanareo fa misy afisazy eo aminay ao rahatsika lizy reveo dia io daholo mijereva ny olona ray manontolo reto daholo ny zavatra loha tafokotany be daholo dia mbola misy manamarina any takio ny tapakelanao voalohany indrindra ny asako sefokotany fa tsy trésorier na secrétaire dikan'izay zany tsy andraikitro mihitsy ny lafiny arabola tsy manao sonia tafokotany ediko raha tsisy quittance afaka miteny daholo ny olona fa ny fanomarina dia fananana quittance ihany c'est-à-dire zany le izy endrikendrika ihany ny tena marina io moa zany azony olona tao manao alabika tsy tiako tare fa ny fahamarinana zany dia ny marina ihany. Fanazavandreo olon-tsotra nanaovana fanadadiana trano na fatarana fa nahoetsika anesorana ny sefokotany io mponina ao be tongolo atoato. Ny iverina ny Toamasina isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nampiakapeo ireo mponina izay voakasiky ny fandravana tao Toamasina noho ny tetikasan'ny fanjakana nisy moa ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo ny faran'ny herinandro teo mbola tanteriny Germaine Menjanahary sy Manorandre Malala ihany. Fampanantenana nataon'ny filoha ankehitriny ny alasa omiami any Toamasina ro taona nitondrany any Rajoelina ankehitriny tahaka izao no lalana misy ao an-tampon-tanàna ny Toamasina. Neo bazary kely dia tahaka izao ny zava-misy. Ity ny vato fototra notokanana tamin'ny fomba manetriketrika. Vato fototra ny voie rapide RN2 izay ny reharehana mafy. Ankoatra ny mbola tsy fanombohan'ny asa ihany hatramin'izao dia nanamafy ireo mponina izay voakasiky ny fandravana fa tsy anaiky mora foana ny farisorana azy ireo amin'ny toerany efa nonena ny antonany maro. Tokana nantona vahoaka na tompona andraikitra ary tsy hoe nenay ve trano vato dia omeno mitovy amin'ny tandro rafotsy dia ho an'ny tsara ary fo ve zay amin'izay zavatra zay aoka ataovy tsara le zavatra ary tokony fampiresaka amin'ny vahoaka fa aza tonga dia hoe tairina be zao gaga be zao zay tsy mbola naheno hoe atraiza ny resaka nataony zareo fa raha ampiasa hery moa zareo na ampiasa an'izay zavatra zay asakasaka zareo zay fa eritrereto raha manao an'izany zareo a misy olona mety misy fitraikana amin'ny fiainan'olona anankiray tsy hoe resaka arabolana fampotehana fa mety hitarika fahafatesana amin'ny fieritreretan'izay zavatra zay fotsiny. Le piketa fiditra anaty lakoronay dia zareo tsy manazava hoe atreto na atreto fa eo amin'ilay piquet iny mbola tsy voafetra fa tsy fantatra iny na mandroso aty zany na mbola maka atsika firmetra ny tenen'ny zareo. Ny tranonay anaty tafiditra anatin'ilay izy atsasaka ny rehetrarehetra lasa daholo dia izay zao no manaovana fitarainana hoe ahoana marina ilay izy satria tsy mazava aminay. Dia hoe hoasorina nefa zay tsy ahazo vola sady tsy mahazo ohatra hoe mba hoe ty tokotany hoanareo mba hoe ty dépense an'ilay trano zany tsy mahazo zay fa tonga dia hoe miala fotsiny zany dia miala zany hono tsisy borna hono zany dia tsy mahazo vola hono dia ahoana nefa ny ohatrina dépense amin'iny nefa ilay izy zany miala fotsiny amin'izao tsy mahazo na ariary folo tsy mahazo tokotany fa tonga dia miala hono dia ahoana zany ny fieritreretan'zareo an'izany. Tsy anao fanjakana tsy mandeha ty fitaona ilay sinosino reny ranjareo maka ty dia na dia teresaka zany zay tsy afaka mesaka ty zareo tsy mahay teny gasy tsy mahay teny français zay fa zita mandeha foro fotsiny zareo dia lasa makany ziskany zareo dia miverina mahoatra zany ihany fa raha misy gasy maraka amin'izareo dia anamondrany masina foana fa tsy maka ty fa matahotra zareo. Presque zay ty amin'ny ty dépôt ty aby mpanjono zay ny tena fivelomana izay nanomboka 86 nepetoko teo tao dia manjono mitezako an'le fa dia manjanako fanjonoana amin'io ranomasy io zay ny fivelomako eto hoe alaina zay to da findrany belambo dia sisy veriasa amin'izay tsy afaka avy any belambo zay ve agnenjika an'io fafesana amin'io ranomasy io dia anisan'ny hoe magnary liasanay ngamba le fanjakana zay la ohatra ka andefanay any belambo izy. Nambaran'ireo mponina voakasiky ny fandravana atrandy fa efa nisy ny fionana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra ankehitriny
saingy mifanipaka amin'izay ny fanarahana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Intelo zareo tonga taminay tety nandrefy nio lalagna io. Rehefa nandrefy izy tamin'ny voalohany 30 metatra miala ny ranomasy leny metariny. De tamin'ny fandroa 100 metatra miala n'io ranomasy io safi jusqu'alia amin'ny fiangonana anay iry zany. De tamin'ny fahatelo 60 raha teo ary nandeha le marjefin'izay de nandefa solotegna tany Tananarivo zany zay. Olenina ambifolo nalefa nay tagny nentoanay le fireny io de gnazo hataky de sy mahazo moatra ny 30 metatra. Kanefa ny zava-misy nefa hatram'izao satria talohan'ny aretina tsy manjary ty ho tonga efa tonga marivo ao zany fanaovana an'io lalagna io. Tsy mba nisy fanadiadianana an'le vahoaka fa tonga de misy tragno to de somary dinganiny aloha fa karaha tafiditra be zany izy. Sarakaraky ny fangaranta fazakana hoe 30 metra karaha niditra be izy ka izay aloha de tsy manaiky misy zay raha tsy mba hoe misy fifanarana aloha vomazo mikasika tragnon'olo ya fa hoe ny tragno foana lailaina am'izao vadika zavatra fangabany afarana. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia nampiantso mpanao gazety androany ny fivondronany ireo mpampianatra taranja ara-panatanjahantena manoloana indrindra ny fanafoana ny fanjakana ity taranja mpanadinana BEPC sy baccalauréat ity izay no antony ny fionana Asinandre Malala sy Tahiriny Aina. Maro ireo gaga sy talanjona amin'ity fanafoanana ny ady ara-panatanjahantena amin'ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat amin'ity taona ity. Nambarany reto fivondrona mpisehatra amin'ny fanabeazana ara-batana sy ara-panatanjahantena ireto fa efa vonina avokoa ny fitaovana sy ny pitsopitsony ilaina rehetra amin'ny anatanterahana ity ady ara-panatanjahantena ity. Saingy izao norarana tamika tamin'ny ora farany izao. Toa tsy tsapan'ny mpitondra fanjakana ve sanatriny zany ny lanjan'ny EPS na hoe ambanina ve ny APS mihoatra ny taranja hafa. Ankehitriny tompoko toa manery ny zaza malagasy izao fanapakevy zao ilaza vainareo rehetrarehetra dia mipetraha ho inapita. Ny inapita rehefa tsy fidiny re olona tsy afaka manao EPS fa ankehitriny amin'izao andron'ny EPQ zao na ny inapita ary dia efa omena évaluation manokana mifanaraka amin'izay vitany fa efa ilaza ny toetrandro ny resaka épreuve écrite na ny resaka théorie. Tsara ho fatatsika vahoaka malagasy zay koa mpamaranana dia maka hery an'ireo ankizy izay amin'ny hevy tena fa efa nahavita fanadinana nefa dia mbola tsy fantatra zany. Hanao toy ny ganagana amin'ny tetiasa ve ka ny tratra mangana nefa ny anina tsy azo. Indrinindrindra ireo zay ny andro vasiko ka hanatenany tsy misy ve hatram'izao fa dia izahay mpanabe sy mpisehatra ny ara-panatanjahantena amin'ny fanabeazana ara-batana sy ara-panatanjahantena dia miara malahelo aminareo ary tsy mitsahatra ny mbola mitady vahaolana hatram'izao. Ankoatr'izay dia takiany reto mpampianatra ireto ihany koa ny tokony amoahana ireo tambin-karamany izay tsy mbola nisotrahany hatram'izay. Maniry ihany koa zahay ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivy ministera voakasika momba zany isan-karazana ary tsy resaka fotsiny momba nyity fanadinana ity fa hidinika ihany koa maninona moa raha resahana ny zavatra hafa toy ny resaka vacation izay miteraka lonolony isa taona noho ny fisian'ny vary mangatsika maro isan-karazana. Mbola eo amin'izay lafin'ny fampianarana izay any ora tokoa sisa ny saina dia higadona ny fanadinana CEPE ary mbola mipetraka olana trany ny resaka taratasy fiantsonana ilay atao hoe convocation ho an'ireo mpiadina ireo. Samy nandray ny fepetra manandrify azy ny tompon'andraikitra na ny anivon'ny Sisco zany na ihany koa ny anivon'ireo sekoly tsy miankina sasatsasany. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Betsaka amin'ireo ray aman-dreny no nitaraina noho tsy fivoahan'ny taratasy fiantsonana convocation androany tsy fandaovana ekolazy no tena antony voalaza moa fifampiresahana tamin'ireo ray aman-dreny no nataon'ny sekoly tsy miankina amana ny olana. Nisy dia nisy tokoa ny mpianatra teto amin'ny sekoly mbola tsy nahefa ny saram-pianarana raha tsy natao sakana na vesatra ilay izy fa
ny fanaraka fotsiny nyrotota ndray aman-dreny sy ny talitsekoly dia amin'izao fotoana zao efa any ampelatana mpianatra daholo ny convocation rehetrarehetra. Nisy koa ny fepetra no raisiny teo anivony sisy koa Antananarivo renivohitra mahakasika izany afaka manao fanadinana ampitoniana ny mpiadina rehetra. Nisy zany ireo fitakinana nataon'ireo sekoly tsy miankina mahakasika ny hoe rehefa tsy naloa écolage ny ankizy dia tsy homendro zareo ny convocation noho izay antony izay tsika moa nalala hoe sahirana noho ny fahasahiranana ny nampatonga an'izay tsy voaloha dia nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana hanome copie ny convocation ho an'izay tsy nahazo teny anivon'ny sekoly tsy miankina. Tsy fifandirana angamany fa fiaraha-miasa izay zavatra izay ho aminay avela hiadina ny ankizy na dia tsy nahalohany sara mpianarana azy. Mbola eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany tena ao anatin'ny fiomanana tanteraka tokoa ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao samy mandray ny tandrify azy na ny anivon'ny sekoly mba hanampiana ireo ray aman-dreny manome ny toromarika rehetra ho an'ireo zanany amin'ny fiatrehana ity fanadinana ity. Mbola iravina zafy mahenina sy tahiriny aina hatrany. Efa somebisebina ny ray aman-dreny ireo mpiadina hiatrika ny CEPE raha ampitso androany dia hita tsindrin-daony ireo ray aman-dreny hijery sala novan'ireo zana ny fanadinam-panjakana voalohany eo amin'ny fiainana. Vonina fa efa rapitso zany ny andrasana. Inona atao landro any? Mianatra lesona. Tsy zavatra tahorana? Tsisy aloha fa le GE tsy maintsy atrehana. Géographie, DSVT, tantara. Dia vonina sa tsy vonina sa manao? Tsy niato ny fanaraha-maso nataon'ireo ray aman-dreny mpanala fanadinana tany an-trano nandritra ny herinandro. Fotoana aloha efa voalamina tsara fa ny sakafo raha pitsy maraina vao mihitsy. Ny lesona moa izany mbola tsy vita ny programa nendry zareo tamin'ny zareo nijanona fa le efa vita ireny ihany nasaina naverina nandritra n'ilay confinement iny. Dia tonga moa fotoana mba niverena kely tany an-tsekoly dia nalefa ihany izy nanao devoir. Iny ny devoir moa izany atao foana ao an-trano rehefa misy. Ny devoir efa vita ireny ihany verimberina. Izy aloha zany nasiana ny fanaraha-maso fa mba nampianarina tao an-trano izy na dia tsy tany ampianarina intsony azy. Ianao rehefa mba maty andro dia manjary mijaly ilay zaza. Dia manjary simba ilay avenirany. Izay aloha ny eritreretanay aloha fa samy manana eritreritra ilay olona. Vonina ka efa natao dia efa hoe tsy maintsy hatrehany. Nisy tamin'ireo sekoly no namerina ireo mpianatra nala fanadinana hanomezana ireo toromarika farany mba ho tsara fiomanana. Tsy maintsy namerina izay na dia toerana ny teny fitondram-panjakana hoe izay tena mila mamerina izay tena namerina mihitsy ilay mpianatra satria ilaina ihany ilay mpampianatra mba afakazatra kely amin'ilay mpianatra aloha izy mamarana amin'ilay révision générale ihany koa dia tena namerina izay nandritra ny 3 andro mialohan'ny CPE tamin'ilay efa ny ankizy rehetra. Voalohany aloha zany nanao izy aloha zany niraisin'ny maîtresse daholo ilay mpianatra namerina ohatrany hoe namerina kely zavatra hita hatramin'izay dia avy eo nametraka ihany koa izy hoe inona ny zavatra tena tsy araka ny ankizy tao anatiny ao ohatra zany ohatra ny laza olana problème anisany tena visatra ho an'ilay ankizy io ny tantara sy ny géographie ireo zany anisany tena naverimberiny mpampianatra mandray classe 7e tao anatin'izay dia namarana azy ny talitsekoly nisy moa zany efa mahazatra ny sekoly zay hoe karazana question pour un champion ho an'ilay 7e dia izay ny fomba namarana an'ilay fandraisana ny famerenana mpianatra teto amin'ny sekoly mba apetraka tsara hoe ohatrohatran'izao ny zavatra mety handry anareo rehefa tonga ny CPE. Amin'ny fitora maraina moa ny fiantsona ary amin'ny fitora sasany kosa ny manomboka ny taranja voalohany ny taratasy fiantsona na ny convocation dia tsy maintsy entiny mpiadina tsirairay olona iray ihany koa no afaka manarika ilay ankizy rehefa manatra azy etsy an-daniny efa mipetraka avokoa ny lamina rehetra hisoroana ny COVID-19 isaky ny fitoeram-panadinana izay anaovana ny CPE ho an'ny raha ampitso. Natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Afrika ny androany fanadihadiana mikasika izay indrindra sy ny mbola anjara toerana tazomin'izay eto Madagasikara moa zany na ny fomba malagasy no hoentiny ravirazafy mahenina sy tahiriny aina. Nazovana tato anatin'ny volana maromaro ny karazana fitsaboana nentim-paharazana toy ny fanaovana evoka samihafa noho ny COVID-19 hatreo ihany anefa no sain'olona sasany atao no nitahotra amin'ny fatra ny mihoatra na tsy ampy. Mampiasa rokandro malagasy fa tsy dia mandeha dokotera foana.
ohatra hoe mampiasa ravi-koninina rehefa raviravika azy atao evoka satria le rokandro malagasy indraindray mba mahasitrana ihany. Tsy dia mampiasa rokandro malagasy afa-tsy hoe dite ravitsara, dite ravim-boafotsy, veromanitra zay ihany fa le tsy izaho le ambonimbony tension dia irendray tsy mety amiko dia tsy tiako mampiasa an'izy raha vao tsy ihany raha tsy mazava tsara. Tafiditra ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny rokandro mbola hita eny an-tsena izy ireny izay manasitrana raha toa ka voahaja ny fatra voalaza. Betsaka ny fanafody aty aminay, misy ny hodigoty, hody vato, betabe tension, tsy fatsany daholo mihitsy ny le ao anaty sase na le ravikazo mandeha botiboty ary misy fatsany. Fa lova mihitsy ny anay io, lova fany amin'ny razambe efa mandeha fantatra daholo izany ny fatsany. Asokajina ny fitsaboana taloha mifanaraka amin'ny fampiasana ravikazo ny fitsaboana nentim-paharazana. Azo atao tsara ny sady mampiasa izany no mamonjy mpitsabo rehefa marary ireo ny anatra manokana ny fitsaboana moderna. Tena azo atao dia azo atao tokoa satria faminona ny tanjona dia zavatra raha ihany raha toa ka voalanjalanja tsara hoe azo ampiasana miaraka ve ty sy ty satria ny tady fona fa mifanafody rony dia bazina plante dordole avy any amin'ny plante fa le anarana na ny vaniny zareo laboratoire pharmaceutique an'le izy fotsiny no tsy teneniny intsony hoe zao no nazahoana ty fa ny traduit praticien malagasy dia mbola fantatra hoe hita ary tena amin'ny teny fa misy tena mankhairy zareo fa misy kosa ny le mbola tsy manana expérience ohatran'ny rehetrarehetra ny olona tsy mbola manana expérience vao mianatra dia tokony mba tena mianatra any amin'ny ray aman-dreny efa manana traikefa dia indrindrandrindra reo le olona efa manana traikefa zany zao mampalahelo eto amintsika tokony mba hapita amin'ireo zandry sy zanaka. Lova tsy mifindra avy amin'ireo taolo taloha ireo karazana fitsaboana nentim-paharazana mbola ataon'ny ankamaroany isan'ny tokantrano ankehitriny mipetraka ho antsiraray nefa ny safidy. Mbola eo amin'izay pejin'ny fahasalamana izay ihany na tsiaro ireo mpitsabo ampiasan'ny fahasalamana maty vokatry ny Covid-19 ny any Frantsa etsika hafa kely no nentin'izy ireo nanamariana izany. Njavandre maefa Antrakoto Malala. Ity sary ity no hita ao amin'ny toeram-pitsaboana iray ao Compiègne no ay en France. Mpanao sary iray no nanana aingam-panahy hanao ity sary ity. Aingam-panahy maneho ny sarin'ny docteur Jean-Jacques Razafindranazy mpitsabo teratany malagasy monina tao Paris izay maty voalohany noho ny Covid-19 izy io. Satria tena tsy dia tia misehoseho ity mpitsabo malagasy ity dia nampiasaina sarina mpitsabo mpanampy sy mpiasan'ny fahasalamana maty vokatry ny Covid-19 ny asa tanana. Nanambara moa ity artista mpanao sary ity fa natao izao fanomezam-boninahitra ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana namony ainy ary nanao ny aintso zavatra nanitra izay fotoana izay. Maranantsika ny vaovao kosa dia toy n'ilay raharaha mikasika ny fipoahana indrony sesy sy ny vokadratsiny maro tao Liban no entiny Njavandre Maefa sy Antrakoto Malala. Ankoatra ny fahasimbana toerana maro niteraka fikorontanan-tsaina ho an'ny ankamaroan'ny olona ao Liban ankehitriny ilay fipoahana indrony sesy tao amin'ny siranatsambon'ny Beyrouth. Maro amin'ireo mponina no mbola tsy mety mino ny zavaniseho loza izay tsy nisy nanam-po kanefa nanimba zavatra maro ary namoizana havana akaiky mihitsy aza. Olona manodidina ny 720 amin'izao teo mantsy no indray namoneny nandritra io fipoahana io ary amanarivo ny orona ratra. Efa miezaka mampitony ary mamerina tsikelikely ny sain'izy ireo kosa nefa ankehitriny ny tompona ndraiky pahasalamana ny toerana. Tao anatin'ny herinandro maromaro kosa dia efa miezaka manokatra ny fanadihadiana mikasika ity fipoahana ity ireo firenendehibe toy ny La Frantsa sy États-Unis. Indro aro tanterina aminao ny tatitry ny coronavirus eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana Martsa hatramin'ny androany hoentiny Njavandre Maefa sy Antrakoto Malala hatrany. Marary iray no namony ainy androany avy any amin'ny faritry Diana. Tafakatra 270 zany zao nisan'ireo namony ainy teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 20 androany alatsinainy raiky amin'ny 30 Aogositra 2024. Ny 10 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa, 2 avy any Mahatsiatrambony, ray avy any Sofia ary ny 2 ambiny avy any Sava. Tafakatra 13 sy 707 sy ray alina araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ny valanaretana teto Madagasikara. Raha ny enina amby 30 sy 700 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana. Ny amby 30 kosa ireo sitrana ka tafakatra 2 amby 30 sy 703 sy ray alina nisan'izy ireo. 7 sy 707 sy 5 alina ny fitiliana vitan'ny PCR nanomboka ny volana Martsa, raha toka 4 amby 30 sy 700 sy 5 kosa ny vitan'ny Gen Expert. Antotanisa avy amin'ny CCO hatrany. Izay no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tompo klasy toko vavy izay ihany koa namarana tanteraka ny vaovao tamin'ity volana Aogositra 24 ity ankasitrahana feno hatrany ny fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS andro aman'alina
ary ihany koa naizanaiza sy amin'ny fotoana rehetra na any ampitan-dranomasina ianao na teto an-toerana ankasitrahana ianao mbola hitoetra eraka amin'ny MBS satria ampatsahivana fa ovahiny Laurette Berton ao anatin'ny fandarana dinika ao aorianan'ny Global News ny mpanolotsaina antokotiko Madagasikara hitondra fanazavana mikasika ireo resaka mandeha izay naoraka tato ato ny tenanay dia mirary soa indrindra ihany koa ho anao manaraka tsy tapaka mirary soa andreo katita kely hiatrika ny fanadinana CEPE ho amin'ny rahampitso mirary fahombiazana indrindra indrindra mandrapitafato